avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Antony sy ny tolona ny fametrahana ny tany tandalana anavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Misy hatrany ankilana ireo tsy maty voalavo ankibo mampiasa paika maloto ka ilaina fahamailonana. Tafiakatra 7 nisan'ireo olona hita faty tany amin'ny faritra ny Masiny Mahajanga nanomboka omaly hatramin'ny maraina teo. Manao ny ezaka hafantarana ny marina mikasika ny tranga ny tompona andraikitra ao Mahajanga ka andrasana ny vokatry ny fanadihadiana. Ny eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no anomboana ny fitsirihana ataon'ny eo anivon'ny IGE na ny Inspection Générale de l'État. Fitsirihana izay aritra 90 andro eny anivon'ireo ministera sy androm-panjakana. Katsikatsi politika azona toerana amina andraikitra samihafa avokoa ny an'ny mpanao politika raha tsy ilaza afa-tsy ny antokotimina izay nitsahatra tamin'ny maha-mpikambana azy ao anatin'ny vovonana firaisan-kina hoy ny solombavambahoaka. Amam-bolana maro no tsy nandray karama ireo mpiasan'ny orinasa sirama ao Ambilobe ka nahatonga azy ireo iroso amin'ny fitakina. Nidina ifotony nitady vahaolana avy hatrany ny iraka manokana avy amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampirahalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha no kafana ny fiarana antony sy ny tolona ny fametrahana ny tany tandalana hanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Misy hatrany ankilan'ireo tsy maty voalavo ankibo zatra ny lalandririna ka mampiasa paikady maloto ka ilaina ny fahamailona amin'izao fotoana izao. Tena manampy ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara avy izy ireny samy kendry zavatra fa matoa andatsoratra. Najoro iaro ireo foto-kevitra ny tolomana teny Kianja ny komity miaro ny tolona na ny KMT ivondronan'ireo rafitra rehetra toy ny mpanao politika, firaisamonim-pirenena, sindika, diaspora, tanora sy ny solitenan'ny olom-pirenena. Niara-ny tolony sika satria naniry Madagasikara vaovao, lavitra ny tsindry sy ny ramatahora, ny kolikoly, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny are-pirenena, ny tsy fahafana maneho hevitra izay zo fototra nanan'ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny sisa. Niara-ny tolona ny malagasy satria nangetaeta fisitrahana jiro sy rano, fandripahalemana maharitra, asa fivelomana, fanatarana ny farim-piainana, fitsaboana azo antoka sy takatry ny fahefa-mividiny isam-batan'olona. Ny tolona ny malagasy leo fampanantenana sy jadona ka olombitsy no mibaiko sy migioka ny are-pirenena ary ny fananam-bahoaka. Jevina trany maro ny vondron'olona naneho fanankianana ny fitondrana teo aloha na ny misoso-kevitra anatsarana ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena saingy noraisina ho fahavalo izy ireny, noraisina ho mpanohitra ary efa tonga hatrany amin'ny esoteny sy ny teny mandratra avy amin'ny mpitondra ka nilazana fa misakana fampandrosoana, be fialonana, mivovo sy ny maro hafa. Tsy ny lavolefina nefa ny malagasy satria maro loatra ary niatra manaina ny hery famoretana indrindra ho an'ireo izay nijoro sy naneho hevitra. Na dia maro aza ireo nenjehana, very asa, nafindra toerana, nahiditra ponja noho izay fanehoan-kevitra nataon'izay. Nijoro ny malagasy, ny rahina, ny taky fanovana. Fanovana izay tsy nijanona amin'ny fitondrana ny firenena fotsiny ihany, fa fanovana miainga hatrany amin'ny fotony ara-toe-karena, ara-tsosialy sy ara-politika. Maro ireo fitakinany irosontsika, mila fanaramaso, mila tanterana izy ireny, hoy ny KMT na ny komity miaro ny tolona
ka hanainganany rehetra hiaro izany tolona natao izany. Mbola mitoy matsy ny tolona satria maro hoy ny KMT ireo tsy maty voalavo ankibo, zatra lalan-derinina, mampiasa ireo paika maloto tahaka ny nitranga tamin'ireny tolona natao ireny. Endrika maro amina sehatra maro samihafa no ahitan'izany ankehitriny ka tsy maintsy ijoroana hiarovana ny tolona natao. Ohatra, ny zavatra nisy teny Analakely sy teny Ankatso ka mampametra-panontaniana hoe tena mpitolona marina ve sa mikatsaka zavatra hafa mifanohitra amin'ny tanjona napetraka dia ny fametrahana ny tany-tandalana. Misy olona hita teny Analakely milaza fa manala ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Avy eo tazana teny Ankatso miaro ny fandrodanana ilay fanorenana tsy ara-dalàna. Antony nisian'ny tolona ny fametrahana tany-tandalana ka tafiditra anatin'izany ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny lalàna amin'ireny fanorenana tsy ara-dalàna, fanotofana tsy ara-dalàna sy ny maro hafa ireny, indrindra ny fanararaotana ka nirosoana tamin'izany nandritra ireny tolona anatrehana ireny. Maro ny mpanararaotra tamin'ireny fotoan'ny hetsika ireny ary mbola maro zany amin'izao fotoana ka mikatsaka ny fomba rehetra andikana ny lalàna raha tsy ilaza afa-tsy ny sehatry ny fanorenana sy io fanotofana tany io. Tena manampy ny fiadidinan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara ve izy ireny sa manakorotana fotsiny ihany? Misy ireo manana tombotsoa amin'ny fisian'ny korontana ka mitady ny fomba rehetra tsy hisian'ny fitoniana. Isan'izany ireo fikambanana teny Analakely ary mbola tazana teny Ankatso araka ny voalaza teo aloha. Fanarenana sy fanorenana, fanavaozana ny toe-karena sosialy sy ny politika no katsahina ahafahana mametraka ny tena fiandrianam-pirenena isian'ny fiovana marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy maintsy arovana ny zo izay nataon'ny fitondrana teo aloha tsinotrinona. Alavirina ny hery famoretana, mila lamina ny tontolo politika ary mbola herisona ny fianambe-pirenena ametrahana repoblika vaovao, isitrahana ny fanavaozana, isitrahana ny tolona natao, isitrahana fifidianana madio, mangarahara sy ekeny rehetra. Mbola mitoy araka izany ny tolona ary samy mailo hoe ny KMT na ny komity miaro ny tolona tamin'ity androany ity. Mitoy ihany koa amin'izao fotoana ny fanadihadiana samihafa, manoloana ireny alatra tamin'ny endriny samihafa sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny ari-pirenena ireny. Matoan-datsoratra fa tafiakatra 4 ny isan'ireo olona hita faty tany amin'ny fadranomasina Mahajanga nanomboka omaly hatramin'ny maraina teo. Nisy tamin'ireo razana no nahitana pasiporo naneho ny materan-tany somaliana azy niditra ara-dalàna teto Antananarivo. Ny sasany tsy nahitana antotan-taratasy hafantarana azy. Ny razana raha teo efa simba ihany koa manao ny ezaka hafantarana ny marina mikasika ny tranga ny tompon'andraikitra ao Mahajanga amin'izao fotoana izao ka andrasana ny mety ho vokatra ny famotorana sy ny fanadihadiana ankehitriny. Ialana tsiny ho an'izay mety ho tohina amin'ny sary eo anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tafiakatra 420 ny isan'ireo nofo mangatsiaka hita taty amin'ny faridranomasina Mahajanga nanomboka ny maraina ny alatsinainy 3 novambra ka hatramin'ny maraina ny talata 4 novambra 2022. Olona dobo-andranomasina izy ireo ka tany amin'ny sisin-dranomasina Ambanjabe, Fokontany Antrema, commune Ambanivohitra Katsepy, distriktan'ny Mitsinjo no nahitana ny razana izay misy 7 omaly maraina ary ny ampiray indray izany ny tolakandro ny alatsinainy 3 novambra io raha ny fanazavana. Raha ny filaza avy any zany dia 9 ny vehivavy ary 3 ny lehilahy. Raha nandeha nanao ny ratisage araka ny filaza moa zany ny ekipa rehetrarehetra dia nahita razana anankiray indray izay teny amin'ny rano teny teo varavaratry ny Katsepy teo ngambany dia lehilahy anankiray izay efa andalana fahasimbana izany razana izany. Vinavinaina ho mihoatra ny andro ray no nahafatesany razana hita io zany tsy mbola fantatra ny hoe teratany inona satria amin'izay efa simba zay mbola tsy nahitana tota-taratasy koa eny aminy. Ny aliny io alatsinainy io ihany dia nahitana fatim-behivavy ray hafa indray tsy lavitry ny tora-pasiky ny faridranomasina Ambanjabe, Fokontany Antrema, commune Ambanivohitra Katsepy ihany. Raha toa ka faty miisa 3 indray no hitan'ny fokon'olona taty Mahajanga dia tao amin'ny faridranomasina Maroala, tora-pasiky Belinta sy Grand Pavois ny maraina teo. Manodidina ny 420 zany ny razana izay fefika aty Antanety aty amin'ny faritra Boy izay hita hatreto. 7 lahy
ary fitovavy ary efa misy ny fandraisana andraikitra mifanaraka amin'izay ny fikarakarana ny fandevenana an'ireo razana ireo izay nirahana amin'ireo tompon'andraikitra mahefa eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Misy passeport telo zany izay efa voamarina fa somaliana ireo passeport telo ireo ary niditra ara-dalàna tamin'ny sisitany Madagasikara moa marimarina kokoa tao Antananarivo no nidiran'ireo vahiny ireo. Araiky izany dia niditra ara-dalàna teto Madagasikara ny sasany tamin'ireto olona doban-dranomasina ireto raha ny fanamariana hita tao anatiny ireo passeport misa telo saingy everina opitsoponenana saika hiditra ntsokosoko any amin'ny nosy rahavavy izy ireo raha izao tranga izao no zoina andrasana kosa ny mety ho toy ny izay fanadihadiana taon'ny tompon'andraikitra izay tsy karitra ihany koa fa tsy nisy nanao gilet de sauvetage izy ireo na iray aza. Vao tsy karitra zany fa tsisy misy zany na dia iray aza ny porte gilet de sauvetage regny faty hitatsika nanomboka omaly ka hatramin'ny androany. Izay ngamba no tsindrinay ato amin'ny APMF. Araiky izany dia nisy fandikan-dalàna tamin'ny tsy fanaovana gilet de sauvetage ny mpandesy ny tompon'ny fitaterana an-dranomasina izay niarahany ireto olona dobo ireto ka andrasana ny mety ho toy ny famotorana sy ny fanadihadiana izay ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto Mahajanga mikasika ity trangana lozam-pifamoivoizana an-dranomasina niseho taty amin'ny fari-dranomasina ny Mahajanga ity. Araka ny vaovao farany voaray mahakasika izay tranga izay nisy teratany malagasy ihany koa zany tamin'ireo namony ainy rehefa tonga tany an-toerana ny fianakaviany naka ny razana. Faritra 70 andro ny fitsirihana tao eny anivon'ireo ministera sy ireo andrim-panjakana samihafa ka ny inspection générale de l'État no iandraikitra izay fitsirihan'izay. Eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no hanombohana ny fitsirihana aorian'izay itoy eny anivon'ireo ministera ny fiadidinan'ny repoblika sy ireo ratsamangaika samihafa ny mikasika izay fitsirihan'izay. Gabain loa. Araka ny toromarika ny Premier ministre tamin'ny 20 Oktobra ho fiarovana ny fananam-panjakana takina ny anaovan'ireo tompon'andraikitra ambony rehetra ny lisitra feno momba ny fitaovana nampiasainy toy ny kojakoja ao anaty birao, fiara, fitaovana informatika sy elektronika ary ihany koa ireo antota taratasy sy ny sisa ahafahana manara-maso ireo fitaovam-panjakana ireo. Ny irosoana amin'ny fitsirihana ireo fananam-panjakana eny anivon'ny androm-panjakana sy ministera ara-rantsamangaika samihafa no tanjona hoy ny fampahafantarana. Raha ny fanazavana ny eo anivon'ny inspection générale de l'État no anatanteraka zany fitsirihana izany. Raha ny fantatra aritra 70 andro ny fanadahadiana ary eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no anombohana izany. Eo ampiandrasana izay efa ao anaty fanomanana sy fanadiovana anatiny avokoa ny ministera toy ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy amin'izao hoy ny ministra. Efa mandeha no ditka, efa mandeha no dit zao. Ny GE moa zany manao anazy ny any amin'ny avany amin'ny fotony zany manao an'ilay izy. Araka izany saika efa ao anatiny na vonina hiatrika izany avokoa ireo ministera sy androm-panjakana tsirairay amin'izao fotoana ho any eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asatanana ho tsirihina avokoa ireo rantsamangaika mifandray amin'ny ministera na eto an-drenivohitra izany na any amin'ny faritra. Ho an'ny ministera ny fizahantany sy ny asatanana dia efa eo an-dalany ahopanaovana an'izany fitsirihana izany ny ministera fitsirihana izay atao eo anivon'ny ministera sy ny rantsamangaika tsirairay avy. Rantsamangaika ny ministera dia misy ny fizahantany dia misy ny asatanana ary koa misy ny organisme rattaché ao anatin'ny ministera. Izany rantsamangaika izany dia voatsirika tsirairay avy izay miara-miombona ato amin'ny ministera ny fitalevam-paritra dia hojerena hatao koa ny fitsirihana any amin'ny faritra tsirairay. Ankoatra ny fitsirihana ireo fitaovana ireo ny antsony amerenana ireo fiaram-panjakana ho Placruz ihany koa ny Premier ministre ny 17 Oktobra ahafahana mamerina an'ireo fiara ireo ho ampiasaina amin'ny asam-panjakana eny anivon'ny androm-panjakana sy ministera ary rantsamangaika ny samihafa fanapahan-kevitra mikendry amerina amin'ny tany tandalana sy miady amin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena andasana ny mety ho fampiarana ny sazy amin'izay tratra mandika izany. Ny aingy androany ary ny azo avy hatrany université mpanjakana manerana nosy ihany koa ireo fampitaovana ahitana panneau solaire, batterie, ny solosaina sy ny maro hafa.
amanany olanjiro srano fanamafisana ny fanaramaso ny fananana iombona ndreo fitaovandreo momba ny fitaovany mpamokarana angofo kosa tombanana ho vita ao anatiny roa volana ny fanamboarana ny sy fametrahana azy eny anivony université enina ho ny teknisianina tamin'ity andro anty gabain loa misedra olana ireo mpianatra mpampianatra eny anivony anjery manontolo anisan'izany ny fahatapahany jiro sy ny rano matetika miteraka fahasimbany fitaovana izany toy ny eo anivony laboratoire ao anaty efitrano fianarana sy ny sisa efa antaonany maro raha teo ireo mpianatra noho ny taraina sahirana rehefa manao fikarohany ho famahana an'izany vokatry ny fiarah-miasa ny fiadidiny ny fanavaozan'ny repoblikan'i Madagasikara sy ny orinasa tsy miankina eto amintsika hovatsiana fitaovana mamokatra herinaratra avy amin'ny angova azovaozana avokoa ny université mpanjakana manirana ny nosy androany nianga teto Antananarivo ireo panneau solaire manana tanjaka 700 watt 700 watt sy batterie ary lampadaire sy ny sisa ho any teny amin'ny université Ankatso miisa 700 ny panneau solaire natolotra androany ity manana olana raha angovona ty amin'ny université amin'ny anjerimanontolo era Madagasikara dia maika le izy satria anisan'ny fitakinana nataon'ny mpianatra ny fahatapahan jiro ny fahatapahan rano teto amin'ny anjerimanontolo mariako fa tsy ho an'ny université n'Antananarivo irery ihany misy anio fa efa niainga androany daholo ny any amin'ny université rehetrarehetra any amin'ny faritansy any amin'ny faritra panneau solaire daholo zany reo rehetrarehetra reo angovo azo avaozana moa zany amin'izay mba tsy eritreretana intsony hoe isany fahatapahan-jiro any amin'ireny toeram-pampianarana rehetrarehetra reny any amin'ny toeram-pikarohana eran'i Madagasikara. Hamaly ny etaeta ny fampianarana ambony izao finiavana ananany fanjakana izao fa ihany koa amaha ny olan'ny mpianatra sy mpampianatra eny anivony anjery manontolo raha ny fanazavana. Mazava loatra zo fototra rano sy jiro e. Ina moa ny asa azo atao raha tapaka ny jiro. Ny olana teo aloha raha antsika mahafantatra mandeha ny jiro dia efa indray tsy mandeha. Mazava loatra zany manelingelina ny asa, manelingelina ny fikarohana ary tsy mahalavorary ny fampianarana. Mazava loatra rehefa tafapetraka somany tsara ireo fanampiana fa amin'ny fitondram-panjakana ireo dia manantena ary antenaina fa afaka miasa ampilaminana, afaka mianatra ampilaminana. Ny eritreretina raha nikajikajy teknisianina raha ela indrindra eo amin'ny 2 volana eo satria ambohitsaina midadasika be ihany misy établissement miisa 4 akoatra ny toerana iasana dia misy ny toerana fampianarana dia hovinafinaina ao anatin'izay 2 volana izay ny anaovana ny asa. Ankoatra ireo fitaovam-pamokarana angovo ireo nanolotra solosaina miisa 100 ho an'ny mpianatra eny Ankatso ihany koa ny ministera androany nandritra ny fidinany ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy teny Ambohitsaina nisy ihany koa ny fanarahamaso an'ireo trano fonenan'ny mpianatra ahafahana miroso amin'ny fanamboarana sy fanarenana ary fanatsarana izany hoy ny fanazavana ho entitra ny fiambenana sy fanarahamaso an'ireo fananana iombonana ireo ka ametrahana caméra de surveillance misa 700 ny eny amin'ny université n'Antananarivo. La fomba voafa nandefa Mohamed Idriss Farah eto Madagasikara anamora ny fifampiresahana amin'ny samy malagasy ny vondrona afrikanina raha ny fanambarana navoakan'izy ireo amin'izao fitsidiana ataony iraka ny vondrona afrikanina eto amintsika izao tokony aneo tena zava-nisy marina ka natonga zava-nitranga teto amin'ny firenena sika tsy andany be fahatany avy eo anivo ny vondrona afrikanina tanjona ny afahana miverina aingina ao anatin'izay fikambana be ny vondrona afrikanina izay ho ny Front National ny antoko HVM tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay. Taorian'ny sazy napetraky ny vondrona afrikanina nampiato ny fandraisana anjara ny Madagasikara ho aminy izany hoe taorian'ny joroany fiadidina ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara notendren'ny filohan'ny voamera ny vondrona afrikanina ho iraka manokana avy amin'izy ireo avy eto Madagasikara i Mohamed Idriss Farah izay mpanolontsaina avy eo anivon'ny ministera ndrarambahiny sy misana ny fifandraisana iraisam-pirenena ny Djibouti. Izany andraikitra hosan'ny eto Madagasikara ny fanamafisana ny fifampiresahana amin'ireo tompona andraikimpanjakana sy ireo mpiara-monina ny firaisam-pirenena ny mpitarika ireo tanora mba hiverenana amin'ny voafatriny lalam-panorenana eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Fotoana izay tokony anehoantsika sy ampahafantarantsika ny vondrona afrikanina ny tena zava-nisy marina teto amin'ny firenena ka natonga ireny tolona nataony ny vahoaka malagasy ireny. Mino avy efa tonga any amin'ny Union africaine ny fanadihadiana izay nataon'ny Sadek teto nanontany
lafike rehetrarehetra izy ary indrindrindra nijery ny reny fanapahana nataony ACC reny zay mametraka atsika ndro dingana samihafa zay natrehana ka natonga ny fanapaha-kevitry ny ACC nametraka ny an'izao fitondrana zao zay le ataoko hoe rôle de régulation ataon'ny ACC ho fandaminana mba azontsika tsaina ave tsika malagasy raha tsy nisy an'ireny fepetra raisiny ACC reny de taiza isika ankehitriny ka zay ny azavaina amin'izy ireo zany ary ny antenaitsika dia andeha aingakaingana kokoa ny fifandresen-dahatra ahafahantsika miverina ao anaty fikambanam-be ny Union africaine zay amiko ny tanjona lehibe de mazava tsara hoe inona ny naninona ny tonga am'izao raha mbola tsy fantatry Union africaine zany de tokony azavaina amin'ny tsara hoe fa naninona moa iny fitondrana iny no nisy etsy-bahoaka nanala azy teto amin'ny firenena ankilany antenaina oriana izao iraka mpanovina ny iraka manoka ny vondrona afrikanina izao ny atonga saina ny vondrona afrikanina ny vondrona afrikanina izay lasa zary miandamy be fatany raha tokony iroso amin'ny fanadiadiana loatra ny fandraisafanatrany ny zavatra hoentin'ny ataoko hoe ny rivotra eran'ny Afrika farafaratsy ny Iova zany tokony andinika lalina mihitsy raha ny hevitro ny Union africaine satria lasa ery fiarovana ho an'ilay mpitondra zany lay hoe lahany tamin'ny fifidianana io de tonga de maka position fotsiny Union africaine fa tokony fampijery zany reo filohampirenena mba tsy saratry eritreretin'olona hoe fampiaro fotsiny satria betsaka loatra le olona manao saritsarina fifidianana anamafisana ny toerany hoe lany tamin'ny fomba démocratique nefa tsy marina akory zay de zay no mahatonga an'le olona vo vita fifidianana tanàna hafa na mandeha kely ny eritaona ohatrany atsika dia mitrotra ny olona ka eo no tokony isy manamafy mihitsy hoe tokony misy fomba fijery manaraka ny toetrandro mihitsy fa lasa ohatran'ireny hoe bunker reny zany de raha vao mizatra mitranga amin'ny firenena tonga de mandany Union africaine amin'iny za mino fa orinan'ireo rivotra mitsoka ty Afrika reo ohatra maromaro re mitranga reo zay tsy manaiky tsony le firenena fa mizatra tsy mety aneto aminay de mba aeno izy andinika izy andrasana rika izany mety ho vokatry ny idiany ity iraka manoka ny vondrona afrikanina eto Madagasikara ity fa isan'ny fanavaozana andrasana amin'izao fotoana ny fanomezana sehatra amin'ny mpandraharaha malagasy amin'ny sehatra samihafa ho fanosihana ny famokarana anatiny hoy teo anivon'ny coopérative des opérateurs privés en électrification de Madagascar androany fototry ny olana teto ny herinaratra ka ilaina ny fanaovana laram-pamehinan'izay sehatra izay onona sainy tantarina sy fehezana orinasa vahiny ny 20% sehatra stratégique eto amin'ny firenena hoy ny teo anivon'ny COPEM na ny coopérative des opérateurs privés en électrification de Madagascar fifehezana sehatra stratégique izay midika ihany koa fifehezana ny toe-karena malagasy mila tsimbadika io amin'izao fotoanan'ny fanovana sy fanavaozana izao raha tiana ny iroso amin'ilay Madagasikara mandroso hoy ny faneho-kevitra raha tamin'ny l'an 2000 zany nisy le tsondro hoe privatisation ny tena marina izy ireny dia recolonisation satria lasa ny capital frantsay daholo ny secteur stratégique rehetrarehetra teto Madagasikara zany hoe lasa ry zareo frantsay zany mibaiko ny toe-karena malagasy tsy afa manoatra koa ny atsika satria nahoana ny filoham-pirenena atsika zay baiko ny frantsay tokony manomboka tsika le tsondro hoe basculement amin'ny resaka fahaleovan-tena ara-toe-karena malagasy zany hoe fa ezahana tsy moramora amin'izay zany no andraisan'ny malagasy tsy voatery ny fanjakana fa itsika malagasy mandray atanana ny hoavin'ny firenentsika ny toe-karentsika amin'ny alalan'ny fidirana antsehatra amin'ireny orinasa vavety be dia be reny ohatra farazay tsotra angamba ny teneniko hoe ny tompon'ny station essence zay malagasy daholo tokony lasa actionnaire ao anatin'ireny logistique pétrolière reny sinsisa ilaina ny vahiny ary tsy tokony anakatom-baravara ny Madagasikara amin'ny fifandraisana amin'izy ireo fa ny fitondram-panjakana malagasy no tokony ametraka olo-olarana ireo mpandraharaha malagasy na madinika io nasalatsalany hatramin'ireo orinasa vaventy manana andraikitra ny fanjakana misy ihany koa ny tandrify ireo mpandraharaha fa tsy tokony alangalana intsony amin'ny fandraisana andraikitra ihany koa ny olo-pirenena tsirairay manomboka eto raha tsy laza momba ny fanarerana ny orinasa Trirama ho iatran'ny faneho-kevitra fanorenana ny banque de développement et de refondation tady vola petrabola ary capitaly azona manorana zany banque zany ireo mpandraharaha malagasy no amorona orinasa amin'ny zanabola zay tany ambany
ny ataon'ny olo-pirenena mba tsy menimenina fotsiny tsika malagasy mikasika an'izy dia ty tokony mandray anjara ihany koa tsika amin'ny fanarenana ny jirama ahoana moa fandeha ny zavatra zay mandray anjara amin'le tsondro hoe bon de trésor zany hoe mindram-bola ny jirama azony manamboatra centrale électrique amintsika na dia totoka akizy kely azy dia mahafaka mandray anjara amin'le zay bon de trésor zay indrindra moa fa ny lehibe ary ny tena angeza kokoa dia ireo orinasa zay mijaly vokatry ny fampiasany groupe électrogène zay lafany ny kilowattheure reny reny a 500 ny kilowattheure ampiasainy reny ary raha ohatra reny vola tokony ampiasainy amin'ny resaka fividianana groupe na amina miliara reny a na hoe ny solika zay tsy maintsy ampiasainy reny a no anaovan'ny petrabola any amin'ny jirama zany a amin'ny alàna bon de trésor azona manangana centrale électrique dia zay ny vahaolana fijeriko azy ka tsy menamenina tsontsika satria nahoana tompony andraikitra voalohany manana fahaiza-manao ny malagasy ary voapirofo zany raha tsy aka fa tsy ireny fifananana eo amin'ny sehatra iraisampirenena ireny izay ahitana fasangany hatrany ny solotena malagasy ary irantsika ihany koa ny fananana vahoaka tanora ho hiatrany ny fanazavana olana tsy ampy hatra amin'izay ny tohana avy amin'ny fanjakana izay tokony hanampy amin'ny fisitrahana tosika arabola fa indrindra tsy ho vato misakana amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa malagasy ka mingapingana amin'ny endrika samihafa itsony manomboka eto iverenantsika vetivety ny tontolo ny politika olana amin'ny fanaovana politika eto amintsika ny fisiny ireo mpanararoatra tsy manana fotokevitra hijoroana mazava ho ny solombavambahoaka amin'ny Madagasikara androany kajikajy politika zona toerana amina andraikitra samy hafa avokoa ny any mpanao politika raha tsy ilaza afa-tsy ny antokotiko i Madagasikara izay nitsahatra tamin'ny mampikambana ny antoko ao anatin'ny vovonana firaisakina raha ny fanohikevitra ny eto ny solombavambahoaka hatrany tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay tsy fifandrofiany zavatra fa mazava ny ambadiky ny fanapahan-kevitra ndraisiny antokotiko i Madagasikara ny ala tao anatin'ny vondrona politika firaisankiny ho ny solombavambahoaka Rajerson Antoine voapetraka tamina andraikitra samihafa ny ankamaroan'ny mpikambana azo ny toerana teo anivon'ny biraomaritry ny antenimera-pirenena sy ny ministera nivoaka tao aorian'izay ny fanapahan-kevitra manatsahatra ny antoko ao anatin'ny vondrona politika nisy azy tsy manana fahalevantena raha fotokevitra hijoroana raha ny fanohikevitra raha mijelintsika zao ny etsy-bahoaka farany teo dia rehefa kakia hotratra ny fiafaran'ny tolona dia indro mipotra vainy daholo ny solombavambahoaka maro samihafa nijapy an'izany tolona zany ary rehefa tratrany zareo ny tanjona dia mametraka olona izy any anaty ministera maka ny bureau permanent rehetrarehetra opportuniste fotsiny dia ravainy ilay groupe parlementaire rehefa aveo raha ijeliny ka fotsiny tsika hoe ohatran'ny firaisakina zao dia azo hitantsika taratra tamin'izany zavatra zany mijely ka ihany koa tsika amin'ireo solombavambahoaka maro samihafa izay hoe tany am-piandohana milokaloka mihitsy nanohana ny fitondrana aty am-piafarana tena hoe miazakazaka mijapy tena mivadika tanteraka mihitsy ilay globe andikan'izany tsy manana linina marana le olona tsy manana idéologie politique mipetraka tsara sy matotra ao an-tsaina le olona fa sakaizany mpandresy le olona zavatra sara amin'izany zany no mila jeren'ny vahoaka mila jeren'ny mpifidy satria ho avy ny fifidianana na andro anina rapitso dia raha mbola mamelona andreny olondreninareo dia ho sendra andreny olondreninareo ny tsy foany ao anatin'ireny tsy hanavitra ny tanindrazana na hanavitra ny tanàna misy anazy fa hanavitra ny tenany sy hanavitra ny tombontsoa manokana ihany zony antokony miala ao anatin'ny vovonana nisy azy mampametra-pantaniana kilan'izay ny hoe nahoana no navoaka ny fanambarana fialana raha efa fantatra fa rava ho azy zany taorian'ny fividianana solombavambahoaka ho hiatrany ny fanohikevitra fototra nananganana vonjimaika ny vovonana firaisankiny zany raha nambarany sy teny randrena solonyaiko filoha-piara-mitantana ny vovonana firaisankiny hatreto tsy mbola nahazona fanohikevitra mazava ny avy eo anivony antokotiko i Madagasikara ny mikasika izay dia zay ihany koa no entsika amin'ny sedy vetivety eo anaty tokafoy aza misaraka aminay ary Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi.
Bacheliers, étudiants ou salariés, prenez votre avenir en main avec ESUM, une université moderne offrant des formations en présentiel et en ligne, de la licence au master, habilité par le MISUPRES et diplôme reconnu par la FOB. Choisissez parmi nos 6 mentions, statistiques, informatique, gestion économique, communication et droit privé. Obtenez votre licence seulement en 2 ans, connexion Wi-Fi à haut débit et salle de laboratoire pour vos pratiques. Adresse, Indavamambre, infoline 034 33 925 69. Visitez notre plateforme www.esum.academy. Facebook, ESUM Academy officielle. Inscription ouverte. Préparez votre avenir avec des professionnels. ESUM, le défi de la réussite. Fêtons ensemble nos anniversaires. 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés. Et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majinga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous. Salame, anaovy papier hygiénique am'ilay tsara nefa mba azo azo mividiny azafady. Misy am'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia e. Ampiasa ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio coco. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac ? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity. Ankoatra ny olanjiro sy rano izay efa nanaovan'ireo tompona ndraiky mpanjakana fidinana ifotony. Tokony hojerena akaiky ihany koa ny fisian'ireo fodrafitrasa tsy manara-dalàna mitsangana eny anivon'ireo toeram-ponenan'ireo mpianatra. Ho nisolitenan'ireo mpianatra ny Oniversiten'ny Antananarivo avy any amin'ny faritra Androany. Antony angatan'izy ireo fionana amin'ny filoham-panjakana anadiovana ny Gabrara Kandoaratsika ny fanampanazavana nentin'izy ireo mikasika izay. Nikasika ny hoe mpianatra tsy mpianatra raha ny fomba fahazahoana cité ety zany dia misy administration ao dia misy anay solitenan'ny mpianatra izay miaraka ao anatin'ilay commission zany. Ao anatin'io zay vonona araka ny tenenay teo hoe vonona izahay amin'ny fifampiresana sy ny fitadiavana
vaolana ny amin'izay zavatra izay ny hoe misy tsy misy ny zava-misy aloha raha niangona eo anivon'ny administration dia réglo daholo ny taratasy manamarina amin'ny mampianatra ny ao anatiny fa fotsiny zany eo amin'ny resaka suivi angambany hoe mbola misy tadiavana fanatsarana ny fanaramaso azy hoe tena reny mpianatra reny marina ve zany ny ohatra no mipetraka ao anatin'le izy satria mety hoe ny fotoana tsy maheo an'zareo koa no tsikaritra na ohatran'izany la fomba vao hafa ao majanga no anamariany eo anivony sy maikina société malagasy mutualiste d'épargne de crédit fa 5 taona ny orenany amin'izao fotoana izao niompana tamin'ny hetsika sosialy toy ny fanatsarana ny kianja filalaovana basket tao amin'ny EPP fiofio ny fanatsarana sy ny fanatsarana ny endrik'ilay fiaramanidina mampalaza amin'ny mahajanga ary ny fanomezana compte efa misy vola amina orphelinat ao mahajanga ny fankalazana ny 5 taona ny orenany SMEC tamin'ity taona ity andao arahantsika ny antsiprian'izay ny orinasa SMEC na ny société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit no nandray antanana ny fanarenana ity kianja filalaovana basket eto amin'ny EPP fiofio mahajanga ity ho fitsinjovana ireo mpianatra sy ireo tanora eo anivon'ny fokotany fiofio toerana izay ahitana ny maso ivo ny orinasa SMEC eto mahajanga ka izao hetsika sosialy izay nataon'ny SMEC izao dia tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny 5 taona ny SMEC hitantsika eto zany ny fanolorana ny izao kianja fanaovana basket zao eto amin'ny EPP amin'ny anaran'ny tambazotra SMEC iray manontolo manerana Madagasikara no atongavana eto araka ny resantsika teo dia hoe ty fanolorana izao kianja fanaovana basket zao dia atao ampitiavana satria tafiditra ao anatin'ny andraikitra sy ny tamberina andraikitra ataon'ny orinasa amin'ny tenin'ny frantsay moa izy malaza sy tsara hoe responsabilité sociétale d'entreprise manampy ny fiarahamonina ohatran'izao satria apetraka ho an'ny taranaka faramandimby ny fotodrafitrasa ohatran'izao fisaorana sy fankasitrana no natolotry ny tompona andraikitry ny sisikony majanga voalohany tamin'izao finiavana nentiny SMEC ho an'ny EPP fiofio izao dia isaorana ny fiaramiasa amin'ny orinasa SMEC ingany mba tratrany 5 taona manaraka indray nareo mba ahafahana manabe vo ny fiaramiasa ny zavatra anankiray manampy anay aty amin'ny fampianarana fanabeazana ty kianja ty satria io ny match inter-établissement io ihany koa ny sport scolaire ho avy fa indrindra club civil satria tadidio fa toeram-panabeazana ity vonona koa izahay atao anatin'ny Sisco Majanga voalohany fa indrindra ny EPP fiofio ny fokotany anaja anty kianja ity haharitra ho an'ny taranaka amampara fa inona marina moa no atao hoe SMEC SMEC hitantsika atao ry eto kambe 5 taona izay raha raisina amin'ny olona zany zany 5 taona zany dia ao anaty fahamatorana ny SMEC dia tambazotra iray ao anatin'ny fandrarana arabola madinika izay ihany koa zany manerana ny faritra 7 eto Madagasikara inona ny andraikiny dia zao hoe manampy ny mpiarabelona tsy nitahiry ihany fa eo koa ny findramam-bola ary eo ihany koa ny fehiny ara-pahasalamana sy tafiditra ao anatiny koa izao fanampiana ny fiarahamonina sy ny école ohatran'izao mba hampandroso izay fiarahamonina misy eto amintsika izay eto mahajanga no anamariana ny 5 taona ny SMEC ka maromaro ny etsika sy ny asa sosialy atao isan'izany ny fanatsarana ity avion eto mahajanga ity ny fanomezana compte ho an'ny orphelinat eto mahajanga sy ny maro samihafa miasa amin'ny faritra 7 eto Madagasikara ny SMEC ary manana maso ivo 5 izay ahitana caisse 730 ary piasa mandidina ny 700 eo no manodina izany ny teny filamatry ny SMEC amin'ny ity 5 taona ny orenany ity dia ny hoe SMEC 5 taona manatsara ny fari-piainanao manambahiny indray sampana fampalalamba avao amin'ny ality dia tsy iza fandriamatoa Bernard Chanina Loïka manampaizana manokana momba ny sihatry ny fambolena isany maberesaka amin'izao fotoana izao ny siha-piarina lavanila indrindra moa izany ao anatin'ny fanarenana ny toe-carré-pirenentsika ny siha-piarina lavanila izay isany ataontsika hoe siha-piarina mampidibola betsaka ao anatin'izay toe-carré-nizay voaresaka foana ao anatin'izay ny hoe libéralisation ny siha-piarina lavanila
manahoana moa zany zay endrika libéralisation ansiam-piarina lavanily zay a andrasany ampisehatra amin'izao fotoana izao. Miarahaba Yves Richard dia miarahaba ny mpanaraka amin'ny vaovao a. Ny libéralisation dia zavatra tsotra. Voalohany a tsisy ny agrément exportateur, tsisy ny 4 dollars par kilo aloha, dia ny aéroport afaka mandefa ny aéroport rehetrarehetra mifaritra sava miaraka amin'ny port ny Voemara sy ny port ny Antala ary ny farany indrindra dia ny olona rehetrarehetra izay te hisehatra amin'le filière vanille zany afaka misehatra daholo. Zay zany libéralisation raha ohatra hoe fitingiko vetivety zany le izy. Ao anatin'izay hoe afaka mandray anjara ao anatin'ilay siam-piarina avokoa ny ataontsika hoe mpandrarà rehetra, ny mpamboly sy ny maro hafa. Manahoana tsy ho lasa gabo raraka ve? Manahoana ny resaka fanajana ny fenitra ao anatin'izay Jean Loïc? Ny fanajana ny fenitra zany Yves Richard zavatra tsotra kely. Amin'ny voalohany aloha mila entreprise formelle. Qui dit entreprise formelle zany nandohetra. Faharoa mila manana magasin izy afahany manao traitement an'le vanille. Dia fahatelo koa zany a rehevo mandeha zany le vanille alohan'ny exportation zany izy mila mandoa ristourne d'exportation. Dia eo amin'izay zany mandalo ny contrôle ny direction régionale d'agriculture sy ny contrôle ny commerce par le service de conditionnement. Dia eo ny anasina vérificateur spécialisé mba ahafana mijery an'le lot exporté surtout an'izay exportateur vaovao mba qualité de vanille uniforme zany no alefa any andafy. Ka ao anatin'izay indrindra le ataontsika hoe lay circuit an'ilay siam-piarina la vanille somary lava ihany satria manomboka any amin'ny mpamboly mihitsy. Raha verenantsika isany efa nahitana problème sahalany hoe resaka tohana nicotine ny la vanille malagasy zay isany nabe resaka teto amin'ny firenena ary isany nahina tamin'ny resaka sanction any Union Européenne tamin'izany fotoana zany. Manahoana zany ny ahafahana mijery an'ireny hoe mba tsy ho rehefa tonga ilay vokatra dia eo indray ilay mpandrarà sy ilay ampisehatra rehetra no tojo fahasahiranana ao anatin'izay. Le izy zany a plus zany le vide vanille ambany a plus tsy rarahin'le olona no momba ny la vanille. Manomboka avy amin'ny mpamboly io a ary mpamboly ny tena victime satria ny exportateur anie ce sont des businessman mahazo bénéfice foana izy fa ny tena victime zany dia mpamboly. Dia ny libéralisation izay ho apetraka eo zany a plus proximité ana mpamboly zany io zavatra io dia ny mpamboly zany ny ikarakaran'le vanille mandra-patongany eo niveau ny exportateur io. Dia ny mpamboly zany tsy maintsy misy bonne pratique d'hygiène izay ho installena ary vulgariseny fanjakana izay libéralisé an'io. Tadidio Yves Richard fa ny libéralisation ane io tsy rafitra efa tsy rafitra vaovao fa zavatra efa nisy io lalàna velo io fa nitsakitsahana de zany hoe fiverenana amin'ny ara-dalàna zany lay atao eto fa tsy famoronana rafitra vaovao. Zay mihitsy tena hoe fiverenana amin'ny ara-dalàna fa tsy famoronana rafitra vaovao. Isan'ny mabe resaka ihany koa amin'izao fotoana izao mahakasika ny ataontsika hoe vola teo anivony CNV. Manahoana marina satria saika amin'ny mpandrarà sy ny ataontsika hoe mpisehatra ao anatin'ny siam-piarina la vanille rehefa mahita hainao manjery dia miresaka an'izay hoe misy vola salan'izao a tsy hitany nanjavonany. Manahoana marina no mahakasika an'izay Loïc Chan. Io vola CNV io zany a ny resaka henoko farany a dia eo amin'ny 160 milliards d'ariary io. Zay zany tenendry zareo fa le izy tsy fantatra hoe mbola ao ve io vola io nakaizy io vola io. Zay zany tiana hisotomana ny mpitondra fanjakana surtout ao amin'ny ministre ny commerce ao raha mbola ao io vola io dia teneny hoe zao le montant fa be dia be ny zavatra vitantsika amin'io vola io. Le serait-ce fotsiny hisotomako saintsika rehetrarehetra mandalo olana société Sauvagno Sambava omentsika anjara ry zareo mba ahafandry zareo miarina. Mandalo olana secret au Diego omentsika anjara ry zareo je dis un chiffre n'importe quel chiffre 20 milliards d'ariary omentsika zany sehatra izay mila n'izany vola zany fa akoatran'izay tsy adino ny vanille dia ny fananganana ny laboratoire. Miresaka miliara ataontsika hoe milliard d'ariary ianao fa manodidina anotrinona aloha le vola ianao anatin'izay nga tena vola be 160 milliards d'ariary. Zay zany io vola io zay ny resaka ino fa plus précisément 167 milliards d'ariary. Io moa zany ny mana vola viaizany nahatongavan'io teo anivony CNV avy amin'inona izy io nalaina isaky ny
kilaoana vanille ny exportena depuis en création en CNV tamin'ny 2020 zany nakana $4 par kilo exporté dia mbola hatramin'ny hery tamin'ity taona ity ara mbola nakana ihany $4 dia io vola io tsy hay hoe nakaiza tsy hay hoe nakaiza ka zay ny sotomako ny saintsika rehetrarehetra hoe nakaiza io vola io dia ohatriny io vola io mba manangana collectivité zany ny mpitondra fanjakana hoe fomba ahoana ny ampiasan'io vola io. Inona ary mifangatahana farany ataonao ankehitriny? Fangatahana farany a todika amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena pour la refondation colonel Michael libéraliseo io filière io ray zay faharoa sokafy aingana dia aingana ny exportation satria miankina manain'olona maro ny fivelomana vanille any amin'ny faritra sava. Fantaniko farany Loïc miresaka foantsika hoe libéralisation fa teto amin'ny firenena nisy an'ireny fameram-bidy napetraka ny tompon'andraikitra teo aloha reny fameram-bidy $75,000 ho an'ny la vanille maitso $250 ny prix à l'export reny ve tsy isany atao hoe fomba iarovana n'ilay mpandrarano tantsaha eto an-toerana? Ny produit rehetrarehetra Yves Richard tsy maintsy baikoa ny tolotra sy ny tinady na hoe la loi de l'offre et de la demande tsy vahaolana zany prix plancher zany le ao anatin'ny lohan'ny olona ne prix plancher fa rehefa appliquena le izy lasa prix maximum, prix plancher minimum dia lasa prix maximum ndray izy rehefa appliquena le olona maka décision vanille zany hitako foana hoe tsy olona mahay filière io fa mety olona manamboly izy dia enona. Akasitrahany Loïc atao anatin'izay fanazavana samihafa mandidina ny tokony hitondrana ny siam-piariana la vanille eto Madagasikara zay. Fa mbolana maro no tsy nandraika rano ireo mpiasa orinasa sirama ao Ambilibe amin'izao fotoana izao ka nahatonga azy ireo hiroso tamin'ny fitakiana. Nidiny fotony ny haino sy ny tady vahaolana niraka manokana avy amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara izay notaria minisitry ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana sy minisitra mifampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina andao rahantsika ny antsiprian'izay. Ankoatra ny tsy fandoavana karama amam-bolana maro, misy ihany koa ny tindry ataon'ireo mpitantana ny orinasa sirama Ambilibe ka antony nahatonga ireo mpiasa hitokony. Nanamafy ihany koa izy ireo fa misy ny resaka kolikoly amin'ny fampidirana mpiasa ao amin'ny orinasa mpanodina fary ao an-toerana. Araka izany, takiany mpiasa ny alan'ireo tompon'andraikitra maro mitantana ny orinasa ary manome rombo fitopolo ora izy ireo. Zay mpiasa sikoma eto dia mijory amin'ny feo araiky tsy mivaky, mitaky ny zone amin'ny raha mamparary zay zay mpiasa saraiky araiky. Amin'izao dia tapitry ny fanginanay tsy manaiky zay tsinotsinoavy ampijaliana isontonona mikery zay zoely anagnanay. Tsy asa fanompoana ny atao eto fa asa mitaky fiafiana ndraiky fanajana. Ka noho izay mangataka zahay mba hialany ireo tompon'andraiky tsy magnano izao. Nidinay fotony tany an-toerana ny iraka manokana izay notariny ministry ny asa sy ny fampananana asa sy ny asa-panjakana, ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina. Nanamafy reto farany fa zava-dehibe ny fampiresahana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ary vonina ho mpanelanelana izy ireo hikarohana vahaolana maika ao anatin'izao savorivory izao. Matoza na avy eto dia hitondra filaminana, zero kolikoly, tsisy ny kolikoly, tsisy ny fandeferana, tsy mitanila zahay na ny mpampiasa na ny mpiasa fa mila magnaja lalàna tsika, tsy azo ekena kosa ny fanimbagna raha. Raha tsika te hitady vahaolana mila mandeha milamina, nena filaminana fô. Donc voarenay ny fitarenana ny karama eto donc délégation jiaby io hitatsika ikondo izy koa kolikoly rakoragnina ndray tapalaoko izy kazagna am'izay gouvernement tamin'ny fanovagna olo resy latra zahay hitondra fanovagna marina, olo resy latra hitondra lalàna marina, mila averigny ny asiny asa. Tsy hivonatrany mpiasa mihoatra ny 307,000 no mampiodina ity orinasa malagasy ity ankehitriny ary ny Sikoma West Sucre
orinasa sinoa no tompona andraikitra amin'ny famokarana ireo siramamy vokarina. Tsy maintsy averina amin'ny asiny ao anatin'ny fotoana fohy ny orinasa sirama ary ezahana ny ataperan'ny fifanarahana amin'ny orinasa Sukoma West Sucre raha ny fanazavana. Tandrovana ihany koa mifanaraka amin'izay ny tsy avery asa ireo mpiasa ny sirama ao Ambilobe. Nahitana firetana ny hevitra maro ny commune Mbalavao district Anatsimondrano ny aliny alatsinainy teo maina ndritra izany ireo taratasy maro sy ny fitomboka sepanjakana aliny fametram-pialana ny ben'ny tanàna no nitrangan'ny firetana ka nampirohitra ka mampirorosaina ho paikady namongorana ireo afera maloto momba azy ireo ponina natao an-toerana naneo ny fanokeviny mikasika an'izay zavantranga tany an-toeran'izay tsara soarvelo. Taoriny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina sy ny fametram-pialana ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Mbalavao district Anatsimondrano omaly nahitana firehetana ny efitra ny maro tao anatin'ny commune. Mahita ao anatin'izay avokoa ireo fitaovana samihafa sy taratasy mpanjakana. Ny commune izay tsy miala lavitra ny toerana misy ny mpitandro ny filaminana amin'dika izany fahaizahana fenina ireo dossier maloto mampibaribary ny tsy fanarahan-dalàna nataon'io ben'ny tanàna io ka anton'izao fahamaizan'izao hoy ireo mponina. Banengavo zahay ny hoe aza vao aminay mitety-bola ny commune Ray Manontolo mivoaka sy miditra sy ny Tsiprieny Manontolo fa tsy nahazo an'izany hoe miandro foana. Noho izany dia nanapa-kevitra mivoaka Ray Manontolo fa no anty grève générale nity analany ben'ny tanàna Mbalavao zay efa nitondra taona maro teto nefa tsisy fandrofona hita ny commune naray azy. Noho izany dia ambarako eto tompoko horetany rendanitra fefa nametram-pialana izy omaly nefa dia alina indray tsy haiko anay tamin'ny firy dorana indray mibirao. Dia may ambony dossier ny commune araka ny henonay dia tsy navela jery tao fa may hony ny dossier maromaro ao amin'ny commune ao. Io maire io dia sady mpanodina tany vahoaka ny mpanao tsintsinina vahoaka ny tsy miraharaha mihitsy ny filamina vahoaka eto aminay ary na dia ny tombontsoa vahoaka ary tsisy fantatray na ny kely ary. Misy lisy torina maromaro eto fasika vato orinasa anakirongeja be dia ny sinoa sy ny karana nefa dia tsisy fantatray zany anankiray azy conseil no miteny fa tsy mahalala an'izany ako hatramin'izao tsika miteny zao. Noho izany tsy any an-toerana intsony io ben'ny tanàna io taorian'izay zavantranga izay notondrono nandoro ireo efitrano amin'ny commune ireo vahoaka nanao ny fihetsiketsehana nitaky ny fialany. Lehilahy iray nitarika ny tolona no naratra sy simba fananana ihany koa tsy fifandrifiany zavatra fa nininana tao izay misy ifandraisana amin'izao raharaha izao raha ny fanazavana. Dia zaho moa zany ny anisany mpitaritarika an-dralahy reo mantsy dia efa ciblendrareo zany hoe raha vao mody eo iny dia ho petany dia ny tomobiliko ato ambadika ato zao nidoran'rareo fa soa fa voavitra dia voatoraka amin'ny fitaratra dia saika andoro an'ity tranony aty zareo. Ny olona tonga teo tamin'izany dia mianabavy ny lehibe ny tanàna nametra-pialana iny sy ny zanany lahy miaraka amin'ny olona vitsivitsy ka le olona namely anahy indray dia président conseil communal ao Bron commune nefa ny manoloana eo akila ny Bron gendarmerie zany ny témoin hoe iza ny nandorana io satria rehefa ravany etsika efa niala lehibe ny tanàna dia mbola nisy nandoro ihany ve le commune satria zany ve hoe rehefa miala ve zany zareo dia hoe aleo dorany ity dia amin'izay tsy tsisy porofo-tsony zany ny resaka ara-taratasy. Tsy aivina nametra-pialana omaly ariva ny ben'ny tanàna Mbalavao razana mahefanjato ny riny avy amin'ny IRD taorian'ny ezy-bahoaka ny fanesy nandritry ny andro maro dia ny antoerana omaly nisy ny fifanatrehana mivantana teo amin'ireo mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanohana azy ary saika nisy ny fifandonana. Androany may ny efitrano ao anatin'ny commune andrasana ny toy ny fanadihadiana mikasika izany. Mbola mitony fitokonana nataon'ny vahoaka amin'ny mitsinjo be tanimena any amin'ny district Antoliara faharoa amin'izao fotoana izao no disadisa eo amin'ny voaka-pifidianana ka nametrahana ny kandida Irmara ho ben'ny tanàna tany an-toerana fantatra fa mbola mikatona ny commune any an-toerana noho ny fitokonana izay ataon'ireo mponina ankehitriny. Andao aratsika ny Antsiprian'izay miaraka amin'ny Bonhomme Élisée. Manao Andrimaso miambina ny bureau ny commune ny vahoaka eto amin'ny commune mitsinjo be tanimena amin'izao fotoana izao manoloana ny fikasany lehibe ny district anatanteraka famindra-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna lefitra mpisolitoerana sy ny ben'ny tanàna Irmara ety farana izay tsy lany vahoaka raha ny fanazavana. Io district io zany dia hoe tsy netra eto fahitana azy satria avelany hanao passation la risy le premier adjoint zay napetrany par intérim e manomboka eo zahay fa tsy matoky azy fa naninona no eto amin'ny tsinjo be tanimena ny ben'ny tanàna lefitra zay ihany fahamonto agny
romboe ileny district koa hoe mbo hampiliry ato hanao ino ato olo reo fa hainay ny toetran'olo reo ka zahay tsy raha hagnenky na ho vy na ho vato laha tsy miboaky résultat normal. malohana izany mianjo ny tompona ndraikitra ny vahoaka eto amin'ny tsinjo be tanimena ijery ankaiky izao raharaha izao. manao antsoavo zahay aminareo mpitsara ao amin'ny conseil d'état fantatrareo misy taratasy proof manamarina an'izany PV any aminareo manamarina ny voka-pifidiana taty fotony fa 2098 ngany pecto 2033 ngany lary iny fanapaha-kevitrareo 2107 sy 2103 iny tsy marina iny koa ny vahoaka eto mitsinjo be tanimena dia mangataka anareo avereninareo amin'ny lohany ny fifidianana manampy an'izay madame ministra ny fitsarana mangataka anao zahay hijery ankaiky io makasika ny problème ny mitsinjo be tanimena eo amin'le voka-pifidianana satria tsy manaiky ny vahoaka eto amin'ny mitsinjo be tanimena laha tsy andriamatoa nandrasana Augustin ro miverina miasa eto amin'ny commune. nanomboka ny fahafito amby roapolo ny volana oktobra lasa teo niroso amin'ny fanakatonana ny bureau-ny commune na ny vahoaka eto mitsinjo be tanimena no ny fikasana anatanteraka famindrapahefana antsokosoko ary nanamafy izy ireo androany fa tsy hisokatra ny bureau-ny bentanana raha tsy mivoaka ny valim-pifidianana tena izy. mifarany etondray ny fiarahantsika ho any androany naizanaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitondray ary tomboky lasy tombo vavy eleo matompoka. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.